Tombo isandray am'izao fotoana izao ny antoko politika misy eto amintsika satria dia lasa antoko politika ny malagasy miara-miaingana sabotsy lasa teo no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy sy ny fijoroany zany antoko vaovao izany. Tsy vondrona politika intsony malagasy miara-miainga fa antoko politika. Io no anisan'ny votra taorian'ny fivoriam-be mpikambana ao amin'ny MMM ny sabotsy teo. Andriamatoa Adzo Andriananarivelo no filohan'ny antoko ary Andriamatoa Fienena Richard kosa ny sekretera jeneraly ny malagasy miara-miainga. Ny antoko MMM izay ny manamafy ny fanohanana ny filoham-pirenena Hery Rajaonaromampianina. Tsy ho antoko vaovao fotsiny ihany eo amin'ny tontolo politika fa kosa ho fanamafisana ireo fanamby natao teo anoloan'ny vahoaka anatanteraka ilay vinam-piarahamonina na resy lahatra azy. Ny antoko izay nahotsika androany dia tsy ampy filoha fa ny malagasy miara-miainga. Marihana fa manana solombavambahoaka 420 amin'izao fotoana izao eo amin'ny antenimieram-pirenena ny malagasy miara-miainga.